indray mbava kosa amin'ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny asa-panjakana ihany koa moa mitoetra ny ara-mofo ny fiofanana samihafa eo anivon'ny KS Ramatoa Laila Didriche taleny ity ivitoerana ity moa izay manamafy ny mikasika ireo sampana azo iofanana ao aminy ato anatin'ity sary manaraka ity. Ny KS moa zany dia manana tolotra vaovao indray. Tolotra vaovao zany ho antsika rehetra izay anomana faradoboka io moa zany dia hoe ny KS zany isaky ny iray volana alohan'ny fanadinana mpanjakana dia fanadinana hijerenao mpiasa mpanjakana dia manolotra tolotra vaovao. Ity zany dia tolotra vaovao indray zany hoe faradoboka moa izy ity zany ho an'ny ankizy izay anomana fanadinana hiditra percepteurs principaux des finances sy ny comptable du trésor. Ny fanadinana moa dia ny fahatelopolo ka hatramin'ny faha 1/telopolo ny volana octobre zao zany hoe ho an'ny ankizy manana diplôme bac plus 2 sy ny bac plus 4. Tolotra vaovao le faradoboka satria natao faradoboka mora be izy ity zany dia ny droit 0 ariary dia ny écolage 75 000 francs. Tena mora be zany satria ho antsika rehetra izay mbola tsy nanomana an'io fanadinana io zany efa akaiky ny fanadinana ny volana octobre zao dia tokony efa hiomana ety anivon'ny KS zany izay olona ohatra hoe mbola tsy nanomana an'io fanadinana io na izay efa manomana ihany koa nefany mahita fa tsy ampy ny fampianarana no any dia efa manomana an'io zany izay eto. Ny zavatra tiana homariana dia zao izy sujet type zany ho traité ny ety anivon'ny KS dia misy ihany koa corrigé izay omen'ny mpampianatra koa. Betsaka moa manontany hoe ahoana sy ahoana ny mpampianatra ety anivon'ny KS dia ny mpampianatra moa zany dia mpampianatra ny KS hatr'izay ihany. Manaraka izany ihany koa dia isy tolotra vaovao ihany koa izay ataonay ety anivon'ny KS dia ny tolotra manaraka ho an'ny magistrat judiciaire sy ny magistrat financier ary ny magistrat administratif. Ho an'ny magistrat judiciaire manokana zany dia tsara homariana fa Andriamatoa Rakotomana Honoré na ny professeur Rakotomana Honoré no isahana manokana ny fampianarana ety anivon'ny KS mikasika ny magistrat judiciaire. Misy ihany koa zany ho an'ireo izay anomana ny fanadinana ho greffier, ny magistrat sy ny greffier moa izay hivoaka tsy ho atsy dia homanay ety anivon'ny KS ihany koa diplôme bac moa zany ny takina ho an'ilay greffier. Ny fidirana zany ho an'ny faradoboka le faradoboka nyresantsika teo faradoboka mora be droit 0 ariary ny écolage 75 000 francs ho an'ny percepteurs principaux des finances sy ny comptable du trésor ary ny magistrat administratif, magistrat financier, magistrat judiciaire izay hosahan'ny Andriamatoa Rakotomana Honoré manokana ary eo ihany koa ny greffier dia ny fidirana ho an'izy rehetrarehetra ireo dia ny faha 9 volana septembre zao. Izany hoe ny faha 9 volana septembre zao zany tsika tonga dia efa hiomana ho amin'io faradoboka io sy ny fanadinana izay ho hivoaka tsy ho atsy dia ny magistrature sy ny greffier. Mpampianatra moa zany ny efa niresantsika teo dia hoe mpampianatra sangany satria izay hoe misy olona manokana zany isahana section anankiray manokana zany tsy midika akory fa hoe magistrat administratif sy ny magistrat financier dia ho ambanin-javatra na koa ny greffier sy ny percepteurs principaux des finances sy ny comptable du trésor fa ny mpampianatra zany araka ny efa fantatrareo dia anisan'ny sangany avokoa. Ny toerana misy an'ny KS moa zany dia efa nitenenina tsika hatr'izay sy ny efa fantatritsika hatr'izay ihany koa dia ny l'OVF 26 Akazotokana Ambanidia. L'OVF 26 Akazotokana Ambanidia zany hoe raha avy aty amin'ny station totale Akazotokana ianao dia hidina ao amin'ny rond-point be Ambanidia dia eo tapadalana eo misy ny station pompage ny Jirama dia apita an'izay station pompage ny Jirama izay no misy anay. L'OVF 26 Akazotokana Ambanidia. Ny téléphone mety azahoana anay moa zany dia ny 034 41 457 43 034 41 457 43 na ny 033 71 855 67 033 71 855 67. Ireo tolotra ireo moa zany dia ho amin'ity volana octobre ity ka ho antsika rehetra izay vonona sy mbola manome toky izay ety anivon'ny KS fa tsisy ho diso anjara izay mianatra ao ary isy moa zany ny fanavozana ny fampianarana satria misy zao mpampianatra ety anivon'ny KS zany zao andeha andrato fianarana any ivelany zany mba hoentina ho fanatsarana ny fampianarana rehetra izay eto amin'ny KS. Zay zany anisan'ny zavatra lehibe sy goavana ihany koa eto amin'ny KS dia hoe ny mpampianatra eto dia tsy mpampianatra hoe mijanona amin'izao fotsiny fa miezaka ihany koa manatsara ny faripahaizana izay ananana dia atao hoe anisan'ny mpampianatra sangany amin'ny mpampianatra rehetra.